Miarabantsika rehetra manaraka ny televizionna malagasy amin'izao takariva izao andoronatsika ny fandarana makasika ny toetry ny andro. Ao anatin'izay toetry ny andro zay dia horesantsika voalohany aty an-dranomasina amin'ny fandarahamaso nisy an'ity tangonin-drahona ity moa zany tato Atsinananonosy avatra Atsinananonosy tamin'ny efatra andro lasa zay na rahamaso raha ho an'ity an'io ty manokana aloha dia hitataratra fa somary nazivahana ny oram-balatra miaraka n'izay tangonin-drahona na rahamaso izay ary somary hita ny anazava ny faritra misy an'ny Fohibeny. Arak'izany dia nataony vinavina raha ny tombatombana ato anatin'ny 3 andro manaraka dia mikisaka mianatsinanana miakandrefana somary manaraka amin'ny morotsiraka aloha ny fisian'ity tangonin-drahona izay tahantsika ity ato anatin'ny 3 andro manaraka zany hoe hatrany amin'ny talata anoany fa ao anatin'izay 3 andro izay kosa dia mbola sarotsarotra raha ny tombatombana ny ivadiany zany hoe afeon'ny fepetra rivodoza afeon'ny fepetra ho lasa rivodoza satria misy rivotra mainina somary manaka anazy avy aty andrefana amin'ny tapany andrefana manontolo iny. Aorin'ny izay talata izay kosa ny alarobisy ny alakamisy anoany dia somary miverin-dalana izy raha ny tombatombana hatrany miverin-dalana zany hoe mianatsimo atsinanana indray somary manalavitra ny morotsiraka fa amin'izay fotoana izay kosa izy dia miamazivana ary mitombo hery any zany no vinavinaina afeno fepetra marivodoza. Zay ny makasika an'ity tangonin-drahona hitatsika ato avatra Atsinanany nosy ity ny orana zany no hobetsaka hoentiny amin'iny avatra Atsinanana iny arak'izany dia ometsika hatrany ny makasika izay fabetsahany rotsakorana izay mety hatratra 70 ka hatramin'ny 100 mm ao anatin'ny 420 ora ny rotsakorana ho an'ny aty amin'ny faritra Atsinanany nosy manontolo iny. Ny morotsiraky ny faritra atsimo Atsinanana vadivavy sy fitonany ary Atsinanana aloha ho an'ny rapitso manokana no tena manan-kery ity filazana ity fa aorian'izay kosa dia miakatra ty avarabaratra zany hoe ho an'ny faritra Analanjorofo ny faritra tapany avaratsy ny Atsinanana ary aty amin'ny faritra Sava sy ny faritra Diana aty zany dia azon'izay rotsakorana betsaka manodidina ny 70 ka hatramin'ny 100 mm izay ao anatin'ny 420 ora manomboka any amin'ny ataontsika talata anoany. Tokony hitandrina arak'izany tsika anaraka ny toromarika izay omen'ny manam-pahefana eny ifotsiny. Makasika ny toetry ny andro dia ny varatraza moa no mandravitra ny mety toetry ny andro ny orana zany aty Atsinanana ary ny ilana sinany afovoantany kosa dia ny erikerika sy ny orana manify no hotantsika amin'izany raha tokony aty andrefana manontolo dia ho maina tanteraka amin'ny ankapobeny. Jerentsika amin'ny atsipirian'ny toetry ny andro ary ho an'ny rapitso maraina zany araka nambahantsika teo dia mandrahona ny ilana sinany afovoantany mety sy erikerika sy orana manify ny voamaraina. Ny aty amin'ny morotsiraka Atsinanana moa dia manorana malefaka na matevina indraindray Antala Analanjorofo ny faritra Atsinanana vadivavy fitovinany atsimo Atsinanana ny ankoatr'izay kosa dia fandimba ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa indray makasika an'izay toetry ny andro izay ihany dia mbola mitoetra hatrany ny erikerika sy orana manify ny takariva indrindrandrindra ho any aty amin'ny ilana sahany afovoantany manontolo iny sy aloatra mangora manorana hatrany ny faritra Sava Analanjorofo Atsinanana vadivavy fitovinany ary atsimo Atsinanana misy tandrifin-drahona miserana ny alina aty amin'ny atitany faritra Melaka sy Pongolava sy miandro vazo aty ny ankoatr'izay dia mifandimba ny rahona sy ny masoandro. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia ahitana filatsahany somary misongadina ny aty amin'ny afovoantany sy aty Atsinanany atsimo Atsinanana nosy aty raha ho an'ny rapitso manokana manodidina ny 120 ka hatramin'ny 520 mafana indrindra aty amin'ny afovoantany motsiraka Atsinanana kosa dia 9 ka hatramin'ny 130 ny motsiraka andrefana moa 9 ka hatramin'ny 30 degré Celsius 30 degré Celsius arak'izany mafana indrindra manerana nosy dia tahantsika zany aty amin'ny Moldava sy Maintrano aty. Toetry ny andro any talata kosa indray mbola mitoetrany ny aty amin'ny ny orana aty amin'ny morotsiraka afovoany Atsinanana atsimo Atsinanana sy avatra Atsinanana nosy ho any aty avaratra moa dia mitatra aty amin'ny lalasana Sofia zay sy Diana manontolo iny. Ankoatra kosa aloha dia maina amin'ny ankapobeny ny andro. Maripana ho any talata manodidina ny 120 ka hatramin'ny 520 degré Celsius hatrany mafana indrindra aty amin'ny afovoantany motsiraka Atsinanana 7 ka hatramin'ny 130 7 ka hatramin'ny 7 aty amin'ny motsiraka andrefan'inosy aty ny mafana indrindra dia Toliara sy Moldava 9 ary 7 degré Celsius. Ambarantsika ny toetry ny andro any alarobia kosa indray dia
miakatra aty amin'ny avaratra nosy zay somary mifandraiky amin'ny tangondraona ndresantsika teo ny rotsakorana amin'ny akapobeny dia faritra Sava zany no tena manorana dia ny faritra Diana sy ny Sofia Analanjorofo aty amin'ny tapany avaratra ny faritra Tsanana sy loatra Mangory iny ary misy orana miatatatrany aty amin'ny ilasana Nalamanga manontolo iny Nalamanga sy Betsiboka ary mitatra aty amin'ny ilany andrefany ilasanan'ny faritra Boeny ny ankoatr'izay aloha dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro maro-pana ho an'ny alarobia manodidina ny ary 5 ka hatramin'ny 7 mafana indrindra aty amin'ny afovoantany somary miakatra zany ny aty amin'ny tapany atsimo faritra afovoantany ny motsiraka atsinanana kosa dia 7 ka hatramin'ny 3 degré celsius raha toka 5 ka hatramin'ny 7 ny motsiraka alefa ninosy Morondava sy toelanantrano mafana indrindra 7 degré celsius. Eto Pamarana nary dia isotra ireo zay ny karakara, ireo zay nandray anjara, ireo zay nitsidika ihany koa nanatrika ny zavatra rehetrarehetra zay natao tamin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny toetry ny andro iny izahay avy aty amin'ny météo Madagasikara dia makasitraka atsika rehetra ary dia izay koa no amaranantsika ny ity toetry ny andro ity manaraka indray ary veloma tompoko.